Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana rehefa no iarabanantsika hatratr'ity zoma faharoa ny volana janoary taona 2024 ity. Manamafy ny fiarabana sy ny firarintso ho antsika manaraka zao mofonaina izao nomeny tombotombonandro tombotsoa tombonjo manokana ko aza ka mahatratra zany fitaim-pahasoavan'ny taona vaovao izany ry havako. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika ry havako amin'ity zoma ity dia ny filazan'ny tsaramaso araka ny jaona toko voalohany, jaona toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Jaona toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy vakiantsika amin'ny anaran'i Jesoa. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra, raha tsy izy dia tsy nisy naharinina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy hipenana ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary ny mazava dia namirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Ray Amasy no manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa mamaky ity filazan-tsaramaso araka ny jaona ity tsika rehefa malala dia mahatakatra fa entin'ny jaona manokana mahatsiaro ny asam-paharinana nataon'Andriamanitra isika. Raha ohatra moa ka manadiady sy mamakafaka ity filazan-tsaraka ny jaona ity tsika dia azo tarafina amin'ny filazan-tsaraka ny jaona ny andro fito naharian'Andriamanitra ny olombelona, ny zavaboary, ny tany sy rehetra eo aminy. Azo tarafina ao amin'ny teolojian'ny jaona tsara, mifamatotra tsara mihitsy amin'ny filazan-tsaraka ny jaona ny asam-pahariana. Zany hoe ireo fahagagana ny fantenan'i Jesoa, ireo fahagagana maro nataon'i Jesoa ny fantenan'ny jonony tantaraina dia mifanarify indrindra amin'ireo andro enina na fito izay fotoana nanorenan'ny tompo izao tontolo izao, ny fahafito moa andro tsara hitantsika ao amin'ny filazan-tsaraka ny jaona, izay raha ohatra ka manao ny antsoina hoe paralelisma isika amin'ny filazan-tsaraka ny jaona sy ny bokin'ny Genesisy izay mitantara ny fahariana, Genesisy toko voalohany toko faharoa. Fa andehantsika hijanona amin'ity andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ity. Hijanontsika amin'ity andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ity, iresaka momba ny fijerin'ny jaona mihitsy ny fahariana. Raha ohatra ka mitondra kely isika andeha hamaky ny toko voalohany amin'ny bokin'ny Genesisy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny voalohany tamin'ny voalohany amin'ny teny hebreo hoe Bereshit bara, tamin'ny voalohany Andriamanitra. Zay mahatonga an'ity boky ity natao hoe Bereshit satria tamin'ny voalohany. Teny hebreo moa dia izay teny voalohany io natao ny anaran'ilay boky, zay mahatonga hoe tamin'ny voalohany anarany. Zay mahatonga an'ity hoe Genesisy na fiandohana ilazana ilay teny hoe tamin'ny voalohany na fiandohana ilay Bereshit. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny voalohany moa dia nahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra. Dia mitaniza amin'izay ilay bokin'ny Genesisy. Atombony any amin'ny ary ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambonin'ny lalina. Mazava tsara ny tenin'ny Genesisy eo. Ozy manao hoe ary ny tany dia nisy toetra ny tany eo zany ozy. Tsy nisy endrika izy zany. Hoy ny teny frantsay hoe informe. Ary foana, vide, ary aizina ny tambonin'ny lalina. Reo zavatra telo reo no nanamarika ny tany zany. Tsisy endrika izy, foana izy, ary rakotry ny aizina izy. Zay ny toetom-bonin'ny tany. Zay tany am-boalohany. Ary dia rehefa manohy ny tantara isika dia andininy fahatelo dia io ny filazan'ny Genesisy azy hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Miverina atao amin'ny filan-tsaramaso araka ny jaona isika. Hoy jaona manao hoe
ary ny mazava de mamirapiratra ao amin'ny maizina. Andiny faefatra, izy no isym-piainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Raha mampandray tsara ireo tantara ireo isika de mahatsapa lafin-javatra anankiray. Ny tany tsy nisy endrika, ny tany foana, ny tany feno aizina. Fa izao rehefa nahary nanomboka ny fahariana zany Andriamanitra de zao misy mazava ny teneniny voalohany. Misy mazava. Ireo mpivaofy ny bokin'ny Jenesisy, ireo teolôjianina mpivaofy ny bokin'ny Jenesisy de resy lahatra de manazava mihitsy fa ny mazava no nataon'Andriamanitra voalohany indrindra. Na de tsy nisy endrika ary ny tany na maika an'Andriamanitra, tsy niampisy endrika ny tany akory. Na dia foana aza ny tany, ny nahamaika an'Andriamanitra tsy nameny ny tany akory. Fa ny nahamaika an'Andriamanitra dia ny ahary ny mazava, ny ampisy ny mazava. Nahoana no mazava no nohariny ny tombo voalohany indrindra? Na ninona no tsy avy hatrany dia nampisy endrika ny tany izy, na ninona no tsy avy hatrany dia nameny ny tany izy, fa nahoana no nomeny aloha ny mazava? Maninona no mazava aloha no hariny voalohany indrindra? Ary io no mampifamatotra azy amin'ny teolojian'ny Jaona. Jaona no manazava manao hoe io mazava io de Jesoa. Ary tsy vita ny hazavain'ny Jaona fa hoe io mazava io tsy hoe Jesoa ihany, fa ilay teny hoe misy mazava, ilay tenin'Andriamanitra, ilay tenenina amin'ny teny mahazatra hoe logos dia Jesoa io. Raha ohatra ka vantanina zany de izao teo Jesoa tamin'ny fotoana nanombohan'Andriamanitra ny fahariana de teo Jesoa fa niendrika nanehoana azy ho Jaona de ateny izy logos, fahendreny izy. Siansa koa ary amin'ny fotoana sasany, zany hoe Jesoa zany raha tsy teo lay teny, ny tiana tenenina am'le hoe teny de zao hoe tamin'ny alalan'lay teny, tamin'ny alalan'ny Jesoa zany no nampisy fiainana teto amin'izao tontolo zao. Jaona no manazava tsara fa Jesoa io teny io, Jaona no manazava tsara fa Jesoa io fahazavana io. Tiany Jaona ho takatritsika zany fa Jesoa no ivon'ny fahariana, manomboka teo amin'ny Jesoa ny fahariana. Misy mazava satria Jesoa mazava, de manomboka teo amin'ny Jesoa zany ny fiandohan'ny fahariana. Ary dia Jesoa akory zany tsy lay hoe nanome endrika ny tany namaika an'Andriamanitra, fa lay filazana amin'ny bokin'ny Jenesisy hoe ny fahazavana ny voalohany indrindra ilazana fa Jesoa hoy Jaona ny fototry ny zavatra rehetra. Afaka malala mazava arak'izany zany fa tsy ny forme akory ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy ny endriky ny tany, zany conséquence sana vokatra ihany. Fa ny zava-dehibe tamin'Andriamanitra de ny mazava. Ny zava-dehibe amin'Andriamanitra zany dia ny atakaratsika fa Jesoa ny fototry ny fahariana. Rehefa eo Jesoa, feno azy ny vide, feno azy mandeha ho azy ny mameno ny fahampangana. Rehefa eo Jesoa, misy endrika ho azy lay chaos moa filazan'le hoe foana tsy misy endrika, chaos. Zany hoe rehefa eo Jesoa lay fahazavana de zao miala lay korontana, lay chaos, foana ho azy ilay tsy fisin'endrika fa manjary misy endrika ary azo anaovan-javatra, lasa miteraka zavatra vaovao lay fanatrehan'i Jesoa. Rehefako malala am'izao taona vaovao zao dia tiany Jaona ho takatritsika mihitsy fa ao am' Jesoa no misy ny fiaingana tsara indrindra. Fiainana tsy misy an' Jesoa de fiainana ao anatin'ny chaos, fiainana ao anatin'ny ataotsika hoe informe, fiainana ao anatin'ny korontana, fiainana tsy misy na inona na inona, fiainana tsy misy endrika. Rehefa tsy eo lay fahazavan'i Kristy. Mety ho manana ny zavatra rehetra ny olona raha maha-olombelona ny resahantsika azy, efa eo lay tany. Mety ho manana ny zavatra rehetra lay olona fa mahatsiaro
ho misy zavatra banga ao aminy. Mety reto ho manana ny fahafenony saingy zao rehefa tsy eo Jesoa de tsisy endrika. Fiainana tsy misy endrika. Fiainana tsy misy endrika, zay ny fiainana tsy misy an' Jesoa. Ary mety ho fiainana ankosotra ivelany any, endrika ivelany any, ary misy tsisy azo amaritana azy akory ara rehefa tsy eo Jesoa. Izy no nisy mpiainana ho Jaona eto. Afaka malala vaovao ny taona dia meteza ampandroso an' Jesoa am-ponao, meteza hiaraka amin' Jesoa, fa Jesoa no ampisy endrika ny fiainanao mamakivaky ity taona vaovao ty. Jesoa no hameno ny banga ka tsy atsapahanao banga amin'ny fifaliana, tsy atsapahanao banga amin'ny fiainana isan'andro, satria manana ny tompo ianao. Afaka lay hira fiainatsika eo amin'ny fasimy fitopolo sy efajato manao hoe ay Jesoa ampy zay, ay Jesoa hatrety, ay Jesoa hatrery, ay Jesoa ampy zay. Afaka malala tsy hoe tononkira fa tononkira fotsiny akory izy reny, fa tononkira nalaina fotoa amin'ny zoatra masina, tononkira nentina nanambara fa izao manao hoe ity fiainatsika ity raha tsy eo Jesoa de aizina. Ary rehefa aizina de manjary korontana, rehefa aizina de manjary tsisy endrika, rehefa aizina tsy mate hijery, rehefa aizina tsy ahafahana mamantatra ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Dia hoy ary Jaona eto manamafy manao hoe ny izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Fa ny zava-dehibe faharoa zay aseho an' Jaona afaka malala ho tsika manao hoe tiany Jaona ho takatritsika, tian'Andriamanitra ho takatritsika mihitsy, fa raha vao tsy eo Jesoa de tsisy heviny zavatra rehetra. Itsika mantsy miezakezaka makany amin'ny forme ndraindray any amin'ny endrika ivelany, satria ny fotom-pisainana ankehitriny zay hiazakazahan'ny olombelona de ny hita maso, ny endrika ivelany, ny ataotsika hoe ny zavatra tsapahitanana, fa tsy zay ny namaika an'Andriamanitra, fa ny fananatsika ny fanahy mitoetra tsara ao amin'ny tompo, zay le hoe fiainana. Fa ny faharoa zay asehon'ny Jaona rehefa ko malala mitety ny zoatra masina to mpiara-tanantsika ity dia mahazava-dehibe ilay teny hoe ary ny teny de Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Tamin'ny voalohany Jesoa, raha mamaky tsara ity Jaona toko voalohany ity tsika de azo aminao soloina Jesoa io teny io, de raha soloinao Jesoa io teny io de manao hoe tamin'ny voalohany Jesoa ary Jesoa tao amin'Andriamanitra ary Jesoa de Andriamanitra. Jesoa de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, Jesoa nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy Jesoa de tsy nisy nahariana zao zavatra ary izao na de iray aza. Jesoa no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Ary dia zay mahatonga ny hoe rehefa manoratra n'io teny io ny mpanoratra de ataony majuscule na rena soratra lay te ilazana an' Jesoa lay teny eto. Fa raha somary mandroso lan-dalina kely sika amina heviteny de zao azo jerena amin'ny lafiny ataotsika hoe ara-potoponona koa lay izy, mamaly ny fanontaniantsika fa maninona ary Jesoa no tsy maintsy tonga olombelona mba hamonjy atsika. Avy nankalaza ny krismasy sika, fa nahoana moa no hoe tsy maintsy tonga olombelona Jesoa? Fa nga tsy nety raha ny anjely Gabriela no ny rahana hamonjy ny olombelona, fa nga tsy nety raha ny fanamasina no nombona atao amin'ny hazo fijaliana natao tonga olombelona, fa nga tsy nety raha Andriamanitra ray no tonga olombelona de nombona atao amin'ny hazo fijaliana, ny valiny tsy mety. Ny valiny de tsy mety, satria tsy tamin'ny alalan'ny fanamasina akory no ariana napisy zao rehetra zao. Tsy tamin'ny napahary ary Andriamanitra ray de ny fitaovana na ny maromana kokoa ny nampisy izao rehetra zao de Jesoa. Ny tsy tokony adinoantsika na eo ary zany rehetra zany dia Andriamanitra efa trinité mantsy. Andriamanitra trinité fantatsika rehetra zany. Testamenta vaovao de manazava ny maha trinité an'Andriamanitra, ray zanaka fanamasina. Ary satria trinité Andriamanitra ty amin'ny testamenta vaovao de efa trinité izy zany.
talohany zao rehetra zao tsy hoe trinité Andriamanitra am'izao andro ankehitriny zao de hoe zao izy vo trinité fa talohany nariny izy tsy trinité fa trinité izy zao zay ny antsony hoe trinité économique zany hoe trinité Andriamanitra am'izao fotoana ireterantsika zao trinité izy atao amy testamenta vaovao de trinité koa izy amy testamenta taloha fa endrika hafa fotsiny sehoany ary trinité izy talohany fahariana de efa trinité izy raha tsy zay de niova Andriamanitra raha hoe ty amy testamenta vaovao izy vo trinité fa taloha na hoe efa teraka rety ambony tany Jesosy vo lasa trinité izy de niova zany Andriamanitra tsy niova sady tsy niova toetrany tsy niova bika tsy niova Andriamanitra ka raha trinité izy am'izao ankehitriny zao de efa trinité izy hatram'izay satria efa trinité izy talohany naharina de zao teo zany lay Andriamanitra zanaka fanamasina raha nahary izao tontolo zao Andriamanitra efa trinité izy zay mahatonga lay hoe andeha isika hamboatra ny olona tahaka ny endrikitsika hitarafana nylay mahatrinité an'Andriamanitra ary hoy Jaona lay Andriamanitra zanaka tao amy ray Jaona miteny eto hoe ary ny teny de tao amin'Andriamanitra ilazana fa trinité io ilazana fa Jesosy de tao amin'Andriamanitra zay le hoe izaho sy ny ray dia iray ihany hoy Jaona hoy Jesosy araky ny tantarainy Jaona no zany de zao raha rehefa amonjy izao tontolo zao Andriamanitra satria tamin'ny alalan'i Jesosy no naharina izao rehetra zao satria teny izy hoy ny Genesisy tsy nisy zao rehetra raha tamin'ny alalan'i Jesosy de rehefa nopotehiny fahotana zao tontolo zao de zao tsy maintsy Jesosy ihany no ny raha aina namonjy ny olombelona ny atao hoe tsy maintsy de zao satria mission nataon'i Jesosy rehefa potiky izao tontolo zao potiky ny fahotana de zao natsony andray Jesosy ny raha ain'Andriamanitra hamonjy izao tontolo zao tahaka ny hoe raha ohatra ka misy fiaramanidina ataotsika hoe asa Boeing 767 tsara tarehy mbola tena ao anatin'ny teknôlôjia avo lenta ka raha ohatra ka misy zavatra simba ho aminy de zao tsy maintsy namorona n'lay Boeing nantsona hoe ahoana ny fomba fanaovana an'ity inona avy ny matériau nampiasainareo inona pièce nampiasainareo lay namboatra azy no tsy maintsy atsonao manamboatra azy na ametrahanao fanontaniana mba hahatonga n'iny hiverina amin'ny laoniny rehefa simba iny no zany tahak'izay mihitsy rehefa nosimban'ny fahotana izao tontolo zao de satria tamin'ny alalan'i Jesosy no ariana ny zavatra rehetra no nisy ny zavatra rehetra de ny raha aina indray de Jesosy manao hoe Jesosy ho Andriamanitra ray Jesosy tamin'ny alalanao angeny nisy zao rehetra zao no zany anaka mandana fonjely zao tontolo zao mandana manao fahariana vaovao ianao mba hahatonga an'izao tontolo zao ho vaovao indray zay mahatonga le hoe indro avoziko ny zavatra rehetra zany hoe Jesosy zany no namendrika vaovao indray ao am' Jesosy misy fahariana vaovao rehefa tonga daty ambonin'ny tany izy tonga daty ambonin'ny tany Jesosy namotika ny fahotana atao amin'ny hazo fijaliana nanombo ny fahotana atao amin'ny hazo fijaliana zay natonga ny fahotana ho afaka eto am'izao tontolo zao de zao niteraka fahariana vaovao indray Jesosy tondra fahariana vaovao indray Jesosy zay ny dikan'le hoe ary Jesosy de nanisy fofinaina ka ho izy tamin'ny raiso ny fanahy masina fahariana vaovao iny nefa koa malala ity andiny tsy ohatra masina eto am-piaratanasika ity zany de ampianarantsika lafiny zavatra roa mazava tsara am'izao taona vaovao zao de zao manao hoe aza misaraka am' Jesosy na ny marimarina kokoa ampiatranoy eo am-ponao Jesosy de misy endrika sy fiainana sy fahafenom-piainana ny fiainanao mamakivaky ny taona vaovao fa ny faharoa de zao ampiatranoy eo am-ponao Jesosy de manamarina anao izy manome fiainam-baovao anao izy manome famelan-keloka sy fiadananao anao izy satria mitondra fiainanao anao ivavakisika tompo am'tsiranao zay anony amin'ny sohatra masina izay mampahery anay amakivaky ity taona vaovao teo anatin'ny finoana ao anatin'ny fametrahanay ny fiainana io ampelantananao ianao no mampisy endrika ny fiainanay foana ny fiainana tsisy ianao Jesosy tsisy endrika ny fiainana tsisy ianao Jesosy ary tsisy aina ny fiainana tsisy ianao Jesosy satria tsisy famelan-keloka tsisy fiadanana sofa tonga ianao Jesosy namonjy anay eto amin'ny hazo fijaliana
nahatonga fahariana vaovao, fiainam-baovao ty anatinay. De ndreto zay tompo metraka ty taona vaovao teo am-pelatananao, ataovy tany fiainana sy fifaliana hatrany ny andavanandronay miaraka aminao Jesoa. Meo anay ny fiadanam-po, ny fahatokina, fa Andriamanitra fiainana ianao, mamela iloka, manasitrana, mamonjy. De tantany sy fimbino zay tompo mba ho mpandresy mamakivaky ity taona ity, ary aoka ny fifalianao, fahazavan'ny tavanao Andriamanitra hitaritarana anay, mba hahatonga anay tsy ho very aty am-pivahiniana, fa ho fiasana mahatoky eo am-pelatananao amin'ny asa tsara rehetra. Misaotra Jesoa fa mahatoky ny fitantaranao zahay ity taona ity. Amen.